Pitsara toko 10. Ny tantaran'ny Tola sy Jahira. Ary taoriana Abimeleka dia nitsangana monjy ny Israely Tola zanaki Dodo, lehilahy avy tamin'ny Isakara, ary ponina tao Samira any amin'ny tany avoan'ny Efraima izy. Ary nitsaran'ny Israely 13 taona izy dia maty ka nalevina tao Samira. Ary nitsangana nandimby azy Jahira Gileadita ka nitsaran'ny Israely 12 taona. Ary nanana zanakalahy 30 izay nitaingina zana-biriky 30 izy. Ary izy ireo nanana tanàna 30 any amin'ny tany Gileada. Ary atao hoe havota Jahira mandrak'androany ireo. Dia maty Jahira ka nalevina tany Kamona. Ny niemoran'ny Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry Moaba sy ny andriamanitry ny taranaka Amona ary ny andriamanitry ny Filistina, dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 70 taona no nampahoriany ny zanak'Israely rehetra izay tany andafin'ny Jordana tany amin'ny tany Amorita any Gileada. Ary nitany Jordana ny taranaka Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaka Efraima, ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe: efa nanota taminao zahay, satria efa nahafoy an'Andriamanitray ka nanompo ireo Bala. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely: moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egiptiana sy ny Amorita sy ny taranaka Amona ary ny Filistina va? Ary nampahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita, ka nitaraina tamika ianareo dia novonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriaman-kafa, koa izany kosa no tsy hamonjeko anareo intsony. Mandehana ka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa nofidianareo. Aoko ireo no hamonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah: efa nanoty zahay, ataovy aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany zahay enio. Dia nanary ireo andriaman-kafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah. Dia tsy nahatsindra ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantrany Israely. Ny tantaran'i Jefta sy ny nandreseny ny Amonita. Dia nivory ny taranaka Amona ka nitoby tany Gileada, ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitoby tany Mispa. Dia nifampiera ny olona, dia ireo andrinan'ny Gileada hoe: iza ny lehilahy andeha voalohany ady amin'ny taranaka Amona? Dia ho lohany amin'ny mponina rehetra amin'ny Gileada izy.